ady an tsy fahamarinana nahazo tsodrano avy amin'ny paparay masina ny fioravalimanana. Maître Antitra Razafy Manatsoa nanao antsoavo ho an'ny batonnier. Antoko CRN anampy ny antoko TIM. Manantitra ny arabo mba ampirarintso anareo tompokilasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Taorina ny nandalovan'ny Papa François teto Madagasikara ny volana septambra 2010 sy 2000 dia namaly ny taratasy nalefan'ny filoha Marc Ravalomanana ny tenany maly. Profo mazava zany fa miainontsika izao tontolo izao araka ny nambaran'ny filoha nasional ny antoko tika Madagasikara. Nisongadina tao anatin'izany taratasy nalefan'ny Papa François ho an'ny président Marc Ravalomanana zany ny fahatsapan'ny Papa fa miaina ao anaty fahantrana tanteraka ny vahoaka malagasy. Edena Elia no mitatitra ny vaovao sariny Toky Ramarola. Miombon-kevitra amin'ny fahatsapana ny fahoriana sy ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny Pape François nandritra ny fandalovany teto amintsika. Omaly nisy ny valin'ny taratasy avy any amin'ny Papa François ho an'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Taratasy avy any amin'ny Papa Ravalomanana avy ny Vatican. Tsiry ny leka ambony tany no angaka amin'ny Papa dia valiany ohatran'izao. Fa ilaza aminareo hoe miaino antsika izao tontolo izao. Dia milaza izy eto hoe zava-dehibe amiko na ahafahako teko midika malalaka. Zava-dehibe amiko na ahafahako malala anao sy ndresaka taminao dia ny fitsidihana izay nataoko tany Madagasikara miaraka tamin'ny vahoaka malagasy ny fitonana tany dia tena mampitombo ny filoako ary nanome fifaliana lehibe ho azy. Nefa izy tsy manala ny alaheloko sy fitaliany vahoaka malagasy noho ny fahoriana mianjady azy indrindra amin'izao fahatanyrano zao. Tena témoin na tena vavolombelona aho nahita. J'étais aussi témoin de la pauvreté qui connaît un grand nombre de personnes, de familles, avec des souffrances sans nombre qu'elle entraîne souvent. Nous t'en pas. Là, je sais que nous avons un peu de fivavant, ou un peu de politique, batena no zazatao mbana maivanana na nafoanana mihitsy ny fahantrana misy eto Madagasikara. Ao ka ho atonona ny fahasamahefana amin'izay zavatra tsy divisana fa kosa mba hanana tombotsoa anankiray ombonana ianareo dia izay tombotsoa mampiavaka ny firenena indrindrindrindra anangana ilay solidarité, ny fahamarinana, la justice et heureuse batena ny fitsarana marina sur de la sincérité de votre engagement pour Madagascar, sur de la sincérité de votre engagement pour Madagascar et ses habitants, je vous assure, Monsieur le Président, ça arrive. Monsieur le Président, et ma prière pour vous-même et pour votre entourage, et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Teo amin'ny resaka fifidianana be ny tanàna sy mpanotsaina ny tanàna ny totsaina teto amin'ny firenena kosa taorinany nivoahany didim-pitsarana tetsy amin'ny tribonaly administratif omaly dia tsikarotro maro fa nisy ny tsindry nahazo ny tompon'andraikitra tao amin'ity rafi-pitsarana tribonaly administratif ity. Dia ho rahantsika ny fanadihadiana momba an'izay hoentiny Edena Elia sary ny Toky Ramarola. Inona
no antony tsy nanekeny seni anao ny fampitahana ireo lisitra? Inona no antony tsy nanekeny ny mpisolo vavany IRD anao izany? Ary naninona ireo mpitsara sivy amin'ny 12 no nitsipaka izany? Ny tsapa aloha dia avitra soamatsara ny seni. Tokony araiky voalohany amin'ny tribunal fa nary hoe misy tsindry marina ihany. Dia tena nisy zany ny tsindry na pression. Maninona mahatonga azy miteny izany hoe raha ohatra ka ekena ilay fangatahana izay ataon'ny tiako Madagasikara hoe mba ataovy ilay confrontation dia baribary eo ny marina. Tena nisy ny manipulation, tena nisy ny entona tany vavolombelona zay vavolombelona olon'Andriamanitra ihany koa pasteur Lalana président lefitsika amin'ny taolo nanaiky ampahatsorana ampanetetena izy hoe ho avy eny ary hijoro vavolombelona fa tonga ny fika fa tsy tao anatin'ny liste ny fifidianana ny anara dia tsy navela hiteny izy fa resaka miteny dia ilay Ramatoa le substitut fantako ny anaran'ilay Ramatoa fa enao no Ramatoa dia enao mahatsara nataonao sy mitenenao fa miaro ny zavatra tsy marina ianao ary mitsipaka ny zavatra ekenao sy nanaovana fanekena na kristiana ianao dia nanao fanekena na katolika na protestant dia enao zay manoatra no enao ndray no fitsarana dia mibananao daholo fitenenana dia narovanao ohatrany ianao mihitsy ilay olona tao. Maninona raha navelona natao ilay confrontation satria efa nanaiky ny seni io ary fa dia atao ny confrontation. Maninona raha natao ilay izy sao dia mihevitra anao fa mijanona teo zahay lazaina fa nanao oso milaza aminareo ary amafisika zany fa tsisy oso koa ireny témoin nataona ireny fa nisy fanamarena nataony huissier ka raha misy osoka koa averena teo aminay fa zay koa vonona ilanjany zay zavatra lateny ka tsy marina aza mihevitra nareo tsotraty ny alika nareo ary aza mihevitra nareo hoe tsisy ahita ianareo fa Andriamanitra tapolo mahita nareo soa ihany iaho mbola fitsarana olombelona ty fitsaranao ty Ramatoa fitsaranao ty rangahy fa ianareo isika mitantokona mbaravarana fiangonana zidiranareo dia mieritrerety. Nanamafy ny filomarika Ravalomanana fa handefa taratasy any amin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny SADC, ny vondrona Afrikanina, ny vondrona Europeanina ary ny firenena mikambana anapirofo ny tsy fetezana sy ny alatra ary ny didijadona ampanjakana eto amin'ny firenena. Fa mbola nazava ihany koa ny tenin'ny filoha nasionaly ny atokotiko Madagasikara sy ny filohan'ny mpanohatra eto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe hikatsaka mandrakariva ny tombontsoa-pirenena ny tenany ary izany dia fanomezan-toky nataony androany miainga amin'ny fampanjakana ny fahamarinana izany rehetra izany. Etena Eliano mitatotra vaovao sary ny toky Ramarola. Tsy taza-potsiny fa anao izay faraherin'ny iarovana ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ary ny mahatonga antsika ihany koa raha hevitra raha feo dia izay teny izay hoe mitady ny fahamarinana isika mitady fahamarinana isika ary mitady fahamarinana isika tsy natao foana izany fa tena natao vokatry ny foa natao iarovana ny tombontsoa ny vahoaka ary indrindrindrindra natao mba hobalizy ny mpitondro efa nilazanareo mibenimbeny aho fa ny andro sisa ienako eto tany dia tena anampy sy afaka atao rehetra anasaovana ny firenena ity. Ho an'ny kandida ben'ny tanàna izay natolotry ny tiako Madagasikara teto Antananarivo renivohitra kosa Rina Randriamasinoro nateo aza ny didim-pitsarana navoaka ny tribunaly administratif dia tsy miova amin'ny tanjony izany Rina Randriamasinoro zany dia ny fikatsahana hatrany sy ny fitadiavana hatrany ny voahan'ny fahamarinana. Etena Elia mitatotra ny vaovao sary ny toky Ramarola.
Sy afa-po tamin'ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny kandida Rina Randriamasinoro noho ny fanafenana ny mangarahara tao anatin'ny fifidianana be ny tanàna iny. Tsy nangataka mihitsy zay ary nikavary tenen'olombelombieny hoe zay tsy angataka hoe atao vilany rakotana atao vilany raha fa zao kosa avoay tena fahamarinana tamin'ny fifidianana iny. Ny ahafahana namoaka ny fahamarinana dia fanaovana an'izay liste fanaovana an'izay confrontation zay hatreto ary nandeha nanao audience raha ny avokana misolo vava anay dia mbola namerina nangataka an'izay fanaovana an'izay confrontation zay alohan'ny namoahana didy. Mampatsiahy moa zafa maraina ny audience natao ariva dia efa mivoaka ny didy mahakasika ny fitoriana rehetra zay natao. Io maraina io zany dia mbola nangataka izay hoe alohan'ny namoahana didy fitsarana ny raha dia ataovy aloha ny confrontation. Ny ankilan'izay mitoriana dia mbola nangataka ihany koa izy teo amin'io audience io hoe aza atao mifampitahana. Nitondra hafatra ho an'ireo mpitondra fanjakana ihany koa ny tenany izay vavolombelona niarany tsy fahamarinana mivantana. Ho an'izay manana fahefana ankehitriny ho an'ny mpitondra tadidio tsara ho ary velompiray mandeha titebititia fahefana nananareo io fahefana indramina ihany fahefana napetraka taminareo ary mbola ho anadinana anareo indray ihany rano ho an'ny soatao koa ho antsika zay mitony tena ho kristianina eto ambafaka ty firenentsika ity fa tena hanjakany tsy fahamarinana rehefa tsy afaka hijory ianao andeha mihevitra eto ambafaka fa tena zava volombelona ary tena hitako sy tsapako zany tsy fahamarinana zany indrindra makasika ny fifidianana be ny tanàna teo iny ary raisiko adidy masinao anao anotaranako ho an'ity firenena ity no fijoroana ao anatin'izay fahamarinana zay. Sy hijanonatra eo ny fitakina miaraka amin'ny antoko tim fa mpiakatra ny raharaha eny amin'ny filan-kevim-panjakana izy ireo. Fa ho an'ny solombavam-bahoaka Anitra Razafy kosa izay alany tamin'ny anarany Tiako Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany voalohany dia manana ny ambarany izy mombany ny didim-pitsarana noentiny teo anivony tribonaly administrativa iny izy raha teo dia pahay lalàny. Ahoana ary ny fomba fahitany an'izany rehetra zany fanadiadiany Ravo Razafymahenina sariny Trankanloy Mathieu Princy. Notapenam-bava ny mpisolo vava avy amin'ny atokony Rina noferina ihany koa ny fitenenana ho an'ireo vavolombelona sasany toy ny zavatra efa nikononkononina ny omaly ho an'ireo nanatry maso famerenana farany no natao sisa teo masom-bahoaka. Za manokana mahafantatra tsara zany asana mpisolo vava zany fa ny mpisolo vava zay miaro ny kandida Rina dia nitapenam-bava ary niferana ny vava hoe atao fohifohy atao fohy kely ok'izay rehefa miaro ny droit de la défense miaro ny solo vava dia na fotoana iny nanaovana anazy eo na nina zava-dinteny eo tsy tokony ho sakanana ary feranao zany aretsoko anaovako antso ho an'ny batonier eo des avocats mihitsy satria bafoué voazosy ny zomiaro amin'ny fitsarana tribunal administratif na inona ny apetsaky ny dossier eo na inona apetsaky ny dossier fandaminanareo zany fa fiarovana ny olona kosa tsy azo atao an'izany. Vavolombelona zay nahita hoe tsy mahazo miteny lavinareo atao fokely vao manomboka tonga dia tapenam-bava ohatran'izany tsy azo atao zany ary tsy fanao zany. Efa fantatra zany fa misy zavatra konokononao tsy avela miteny ary ny zavatra rehetra zay profetina tany dia sanatry vava ohatra ny famolezana te-amaina mihitsy ny vava avoaka. Tsy tapitra tamin'ny omaly anefa ny asa ho an'ireo mpitsara ireo be no sisa 5 tao anatin'ny tsirariny sy famafazana lainga ny zavaniseho tao amin'ny fitsarana. Lazaina fa le tia indray zany no manao foana ny karaha-pifidianana lazaina fa tsy nasiana soni dia lazaina fa nanao soni koa ny olona mifidy lazaina fa manday eko zany so mba tsy mety re so dia tsy rariny re ary ny président république nanao propagande tamin'ny 25 novembre dia lazaina fa tsy manao propagande lazaina fa tsy mety mety atao satria tsy miteny hoe fidio izy dika zany tsy manao fampelezan-kevitra ka ento moa zany
fa tsika mahita ny oavy ny ampitso fa izahay tsy maintsy hitsangana miantsony rehetra tsy mitinina rehetra fa ianareo rehetra zay lina ho an'izany anjakany famalinana zany tongava daholo ary tamin'ny tanana fa tsy velantsika taotra zao firenena tsy ivina fa faritra maromaro nandresen'ny candidatim no namboariny teo anivon'ny fitsarana akaverina toy ny fifidianana ny Moramanga izay nandresy tamin'ny samavesatra nefa ny candidatim ny Tantomasina ny kandidat'ny fanjakana ny amin'ny laharana fahatelo no nasolon'ny tim ny voakam-pandresy toy izany ihany koa ny tany Ambatondrazaka. Fa ny solombavamboaka ny Madagasikara Fidèle Razarapera kosa izay voafidy tamin'ny anarany ny Tiako Madagasikara ato amin'ny distrika ny Ambatondrazaka dia nilaza mazava fa tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka hoe raharaham-pifidianana ny fanoherana fa izay rehetra tsy mety eto amin'ny firenena dia tsy maintsy toerina mba ho tombontsoan'ny firenena sy ny taranaka faramandimby. Ravirazafy Mahenina no mitatitra ny vaovao sarin'ny Mathieu Princy. Manana anjara andraikitra sy toerana lehibe eto amin'ny firenena ny fanoherana izay anisan'ny fefy iray anovan'ny fanjakana hiova fomba fijery sy fomba famindra raha tena manome sehatra tokoa ny fanoherana. Izana ny tsisiny ny fanoherana eto amin'ny firenena. Ohatra ka misy mpanohitra zany mampiaraka teo dia miezaka mitondra hoe ahoana ny tsy hitenena ny mpanohitra. Tsy haiko hoe zava-baovao tamin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa izany ny siny hoe mpanohitra ofisialy. Ny Tiako Madagasikara dia mipetraka ho mpanohitra ofisialy. Zay no anaovana antso satria zava-misy na zatra ny fanaovana politika teto hatramin'izay dia hoe misy ny mpanohitra fa ilay mpanohitra rehefa te hanohitra izy dia manohitra. Rehefa hitany metimety amin'andray ilay fidorana dia manohana indray izy. Rehefa tsy tsisy tombotsoa dia mivadika aty amin'ny mpanohitra aty indray izy. Ny tsara apetraka zany ny fanaovana politika eto Madagasikara manomboka izao dia hoe rehefa manohitra dia mijoroa mpanohitra mihitsy. Fanohana dia ndala manohana koa aza menatra fa aza mipetraka eo ampovoany rehefa tsaratsara aminao fanoherana ohatra ny tanjatanjaka zay koa izy ka na rehefa metimety ray fiarahana ary amin'ny mpitondra zay dia manohana ny ezaka ataony ty fitondrany ity. Misokatra ao anrehetra tsy akanavaka na iza ny varavarany antoko-panohitra tarihan'ny Marika Ravalomanana izay lehibe ny fanoherana eto amintsika. Raharaham-pirenena mihitsy ty fa tsy mijanona maha-pifidianana intsony. Hoe ny zava-mitrangy eto amin'ny firenena mihitsy nefa tafa ohatra dia izay ny ilana fivondronana ho antsika rehetra izay matsapa fa tsy mety ny zavatra atao amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Izay zany dia miandry antsika rehetra société civile io na antoko politika io na fikambanana tsotra io na andian'olona fotsiny azy na isam-batan'olona dia miandry anareo zay na tevonanay satria ny zava-misy dia efa lohalika ny ranombary. Ary zay dia miteny aminareo mpitondra fanjakana. Taloha tsy natsangatsika ofisialy ny fanoherana fa amin'izao dia mpanohitra fomba ofisialy zahay. Dia avelao zahay hanohatra hiteny tsy mety ataonareo mba hitanareo ihany koa tsy mety fa tsy hoe hifandokandoka tsika fa zavatra tsy mety ataonareo no tsika irainay dia aza tapenam-bava zay ary aza rahona fa zay solomavamboaka dia atao hitsikera fahefana mpanatanteraka fa nareo ohatra zatra an'ilay hoe safosafoana sy asoasona ka rehefa misy teny tsy mitovy amin'ny eritreretrareo na tsy zaka ny sainareo dia lazainareo fa mandika lalàna zay. Rehefa ny safidy hitondra ianao ny safidy anao politika dia mahazakatsikera. Momba ny raharaham-pirenena dia nitondra ny heviny ihany koa ny teo anivon'ny Conseil pour la réconciliation nationale na ny CRN tamin'ity androany ity. Tsara ny mampatsiahy fa ny filoha ny professeur Zafy Albert no filohan'izy io tany aloha ankehitriny kosa dia Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa no filohan'izany CRN izany. Mazava ny tenin'ny CRN tsy azo jerena fotsiny amin'izao ny fahavoazan'ny firenena fa tsy maintsy raisina ny andraikitra ary mila atambatra ihany koa ny hery rehetra entina anoherana zany ny tsirariny sy ny tsy fihetezana amin'ny lafiny maro eto amin'ity firenena ity. Ravirazafy Mahenina no mitatitra ny vaovao sarin'ny Mathieu Princy. Manana ny maha izy azy ny filoha Marika Ravalomanana ary efa navita be teto amin'ny firenena mahatoky ny fomba fiasany sy ny fodi-keviny hitondra ny fiovana eto amin'ny firenena ny avy amin'ny atoko CRN. Tribunal omaly dia fananganam-panjakana zareo ihany no agnetegna raha sisy an'ika sy vomoatra zao sa monsieur le président i président Marika
zao tontolo zao zay fataky ty Madagasikara ty. Hery fahatelo dia voafidy izy ho président Mpanotsy zay ekeny lalàna ekeny zao tontolo zao. Tsy ao ambadika ao tsy miseho dia olo finoana izy, mandara ny fahamarinana izy ka tsy maintsy miaraka aminazy ny ao ambony ao. Raha nareo pare marka ranana décidé fa io dao teo décidé izy todika aminao monsieur le président. Raha anao décidé reto pare anafika ty firenena ty tsy mety avotaka ty firenena ty fa tsy le zao entina olona tsy manara-dalàna tsy manao ny fahamarinana tsy vita tsy manana fomba fa dahany mpangalatry nareram-pirenena tena afabaraka eran'izay tontolo zao ty Madagasikara ty amin'izao tontolo zao avoto fa miandry anao ny firenena. Antoko velona ny CRN ary vonina anohana rehefa fitakiana fahamarinana ny tanjona. Appel ho amin'ny CRN eran'ny Madagasikara zay miaraka président Zaf tongava daholo nareo rehetrarehetra mivona daholo nareo rehetrarehetra fa sy raha risony zao raha tena miaraka président Zaf marina nareo zay président sy manaiky misy amin'ny kolokolo sy manaiky amin'ny sy fahamarinana tongava miaraka daholo fahatamosanasana nareo rehetrarehetra amin'ny faritany tongava mivona miaraka amin'ny président Mpanotsy di président Marc Ravalomanana zany agnafika ty firenena ty. Fa maro dia maro ny faneho-kevitra tao aorinany ny didim-pitsarana navoaka ny tribonaly administratif iny ho an'ny MCFI ihany koa dia tsy afaka nangina izy ireo satria ny hoavy ny firenena mihitsy no tany-domondoza. Ny MCFI moa dia tsy inona fa ny hetsiky ny olo-pirenena miady amin'ny osika sy ny alabato. Ravirazafi mahenina ihany no mitatitra ny vaovao sary ny Mathieu Princy. Mibaribary fa tao anatin'ny ameana ary ny ampitsindry tany ambony ny namohan'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny fitoriana nataon'ny Antoko manandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsainy tanàna farany teo. Tsy anakatra amin'ny farany MCFI mangataka ny voan'ny marina izy ireo. Ivadika vaovao hafa isika momba ny tontolo sosialy mbola lavitrezaka ny fiahinan'ireo olona manana fahasembanana amin'izao fotoana izao ary tsikaritra ihany koa fa mbola tsy lara-pahamehana ho an'ny mpitondra izay resaka hoe fikarakarana ny sembana izay satria nofoanana tanteraka ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana 24 ny vola natokana ho an'ny olona fahasembanana. Ahoana ary ny tsara ho fantatra momba an'izay Jessica Miray no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Tahiry ny aina. Raha nitatitra navoaka ny OMS sy ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024 folo hatramin'ny 5.900 ny olona manana fahasembanana no amin'ny firenena iray. Mbola miaina anaty fanavakavahana tanteraka ireo olona tra-pahasembanana eto amintsika. Ny fotodrafitrasa, ny asa, ny fiarahamonina. Raha mikasika ny asa manokana izao, raha efa nisy ny kota handraisana ny olona tra-pahasembanana amina orinasa tamin'ny taona 3 sy 4 arivo, dia tsy misy intsony amin'izao.
nofoanana ihany koa ny direksion miany olona sembana tao amin'ny ministera mponina ka nosoloana servisy amin'izao izay midika fa tsy misy teti-bola manokana intsony. Tsy misy afa-tsy ministera efatra amin'ny 2020 ihany koa no hany mba ahitana tetikasa ho an'ny olona manana fahasembanana. Tetikasa ary izany fa tsy fiahina. Ny fanamarihana farany izay tiako resahana mikasika ny hoe aiza hoaiza zao ny olona manana fahasembanana sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 2010 dia nisokafana ny antsoina hoe direction des personnes handicapées et des personnes âgées tao amin'ny ministéran'ny population tamin'izany fotoana izany. Rehefa nitsangana ny gouvernement tamin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny 2014 teo dia nifoanana io direction io, izany hoe tsy hita intsony zany izay direction mba miandraikitra an'izany olona manana fahasembanana izany ao amin'ny ministera mponina fa service sisa no miantoka azy. Dia misy ifandraisany mantsy izay rehefa avy eo any amin'ny resaka teti-bola satria rehefa manao ny teti-bola fanjakana ianao ny service tsy manana ny teti-bola fa ny direction manana ka mazava loatra tsy isy zany teti-bola mazava ho an'ny olona manana fahasembanana. Mikasika le izy ny esprit tondrana le izy amin'izao fotoana izao ny hoe fotom-pisaina ny tondrana le izy dia mitondra any amin'ny hoe fanakonana tanteraka, fanaovana tsy ho hita zany ny olona manana fahasembanana satria ampidirina ao anatin'ny antsoina hoe kitapobian'ny personne vulnérable. Efa nisy ny volavolan-dalàna nivoaka ny taona 2024 miany olona manana fahasembanana. Saingy hatreto tsy mbola nisy ny didy fampiarana izany 5 taona ty aoriana. Dia izao no esorina anaty teti-bola mpanjakana izao ihany koa ny mikasika ny olona manana fahasembanana. Ataorina ny anila zany ny filoha frantsay ny amin'ny hoe any Frantsa ny nosy malagasy Îles Éparses filazana nataony tao amin'ny Île Glorieuse tamin'ilay fitenenana malaza hoe ici c'est la France dia nisy ny fihetsiketsehana nataony mpitondra teto Madagasikara fivoriana teny an-tafiavaratra nitoy teny amin'ny CCI vato amin'izao fotoana izao nangina tanteraka ny fitondram-panjakana tsy fantatra hoe inona ny toyany. Manoloana an'izay indrindra dia naneho ny heviny ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny mpahay lalàna iraisam-pirenena Arlette Ramarson, Asin'Andriamalala, Toky Ramarla, Andry Rakotomalala no mitondra ny vaovao amintsika. Tsy nandrenesam-peo intsony ny fitondram-panjakana malagasy tao aorian'ny vaovao farany momba ny nosy malagasy. Raha ny rehefa farany mantsy dia anampy an'izareo frantsay ny karana amin'ny fiambenana ireo nosy ireo. Tena ilaintsika malagasy tokoa anefa ireo nosy malagasy ireo satria antsika ireo araka ny fanambaran'ny ONU saingy mila tanjaka ny fakana izany fa tsy toy ny ataon'ny mitondra amin'izao fotoana izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy avita inégocier hiaraka amin'ny la Frantsa mihitsy akory Madagasikara satria na ny force ananana tsy mitovy. Tsy maintsy ampidirinao ny firenena mitsambana. Rehefa inégocier zany ianao dia tsapao aloha hoe manana capacité de négociation matanjaka ve ianao. Efa nanao lobbying tamin'ireo firenena miaraka amintsika ve ianao. Efa fantatra ve ny hiantoko amin'io hoe inona zara tokony atao. Fa tsy nday ianao ny sososery hoe za mahavita négociation. Raha nambaran'ny mpahay lalàna iraisam-pirenena Arlette Ramarson dia misy tsy mazava ny zava-misy ankehitriny satria nisy ny fivoriana niarahan'ny Prime Ministre malagasy sy ireo karana mpanefoefo izay ilana fanazavana ny anton'izany fivoriana izany. Tamin'ny andron'ny lazana fa hoe lazany Macron fa hoe any frantsay io tany ireo dia nivory tao à la réunion ny Prime Ministre Tsay sy ny karana manan-karena be eto Madagasikara. Ireo karana ireo ohatrany hoe manana ina moa izy double nationalité. Dia inona zany tsy fantatray hoe mba tiana ho fantatra zany avy aminareo fanjakana sy ny fitondrana inona marina ny fampiresana nareo ve mahafantatra an'izany hoe ny fanaraka ve ianareo ny hoe i Macron sy ny karana no hoe hikarakara ny Îles Éparses io. Dia inona ny rôle ny malagasy ao anatin'io fa ny zavatra ny faneketsika tany amin'ny CCIV dia hoe averina malagasy io dia hitady ahoana ny fomba fialan'ny frantsay amin'ny toerana io. Izay ny conclusion tany amin'ny CCIV nefa ohatran'ny tsy mivona, ohatran'ny mivona indray fa mandeha amin'ny zavatra hafa.
eo amin'ny vaovao ny tanàna n'Antananarivo kosa dia tsy nanadino ny ben'ny tanàna ny Arivo Ramatoa Lalora Valomanana ny teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna Androany. Na inona mety fitenenana eto sy eroa dia mazava fa nahavita zavatra ny ekipa notarian'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalora Valomanana izany. Ary reny zava-bita reny dia misy fiatraika amin'ny vantana man'ny mponina Antananarivo. Asin'Andriamalala no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Andry Rakotomalala. Ny arahaba noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 any Ramatoa ben'ny tanàna Lalora Valomanana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny mpanolotsaina ny tanàna ny maraina teo. Nisy ary betsaka ny zava-bita teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra nandritra izay efa taona izay hoy ny mpanolotsaina ny tanàna. Nisy ny fiaraha-miasa sy ny firasan-tsaina tamin'ireo asa rehetra no tanterahina hoy ny ben'ny tanàna. Anisan'ny zava-bita ho ireo mpanolotsaina ny tanàna nandritra ity fotoana fiampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona ity, ny fanamboarana lalankely, ny fanadiovana ary ny fiahiana sosialy mponina. Tsy ny asa irery ny ben'ny tanàna fa ny fametanana ka nitotona fotsy ary nandro nahamasaka na afanana nahazo vokatra ireo mpiasa rehetra. Isan'izany ny teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna hoy Ramatoa ben'ny tanàna. Ivadika lafim-baovao hafa isika tsapa amin'izao fotoana izao ary iarahany rehetra mahita fa efa antitra tanteraka ny foto-drafitr'asa ao amin'ny fonjan'ny Tamborao indrindra ho an'ny toerana izay natokana ho an'ny vehivavy. Hita mantsy fa dia hoe mihoatra lavitra amin'ny toerana tokony ho zakana izany ny olona vehivavy izay voafonja ao amin'ity toerana ity. Misy ny fanadihadiana izay nataony Jessica Miray momba an'izay sary ny Tahiry Nyaina. Eto amin'ny fonja vehivavy Antanimora, ratsy dia ratsy ny foto-drafitr'asa tahaka ireo foto-drafitr'asa ny fonja rehetra eto Madagasikara. Efa mihoatra lavitra ny zakan'ny fonja ihany koa ny olona eto. Raha tokony ho zato ny zakan'ny fonja dia efa iray sy efajato amin'izao. Misy amin'ireo vehivavy voafonja eto no efa miaraka amin'ny zanany. Misy 30 ny zazalatsaka ny 2 taona miaraka amin'ny reniny eto. Voatery alefa ny amin'ny havany kosa izy ireo rehefa mihoatra ny 2 taona satria tsy maharaka intsony ny toerana. Ny olana amin'ny fofonja atao Antanimora zany dia resaka sakafo dia ny fitaovana moa zany mazava ho azy tsy ampy ny toerana anaovana le activité ana réinsertion sociale. Le fitaovana zany ohatra ny hoe toerana anaovana asa-tanana, toerana anaovana sport na ny fitaovana anaovana sport tsy ampy, tsisy. Fikambanana olona mahalala tanana no tena manome fanampiana betsaka ny fonja. Anisan'izany ny fikambanana miahy nanolotra vary folgony, kilalao sy fitafiana ho an'ny vehivavy voafonja sy ny zanany. Ny buan'ny association dia miaro ny ankizy madinika sy ny olon-dehibe izay tsy manam-piahy, indrindra fa ny zaza marary sy ny vehivavy tsy manam-piahy. Hatreto aloha dia mbola inisiativa ny association fa misy ihany koa ny mpanohana miara-miasa aminay zany. Miahy tena ny fikambanana. Avy amin'ny fikambanana madiodio izao ireto fanomezana ireto. Anomana hesika kosa ny fikambanana ny faraka amin'ny 30 ny volana Janoary ho avy izao ao amin'ny fiangonana FJKM Andrenarivo. Rindrakira maimaimpona saingy rakitra kosa no tatazana. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia anjakan'ny tsy fahamarinana ihany koa eo amin'izay sehatra ny fampianarana izay satria mbola mitohy ny resabe amin'izao fotoana izao momba ny ilay vola prime 10,000 sy 9,000 ariary izay tsy voaray araka ny tokony izy, nisy ny nahazo, nisy ny tsy nahazo, nisy ny feno, nisy ny tsy feno. Ho an'ny mpampianatra tetsy amin'ny lycée Anapefoloha dia nanome 840 ora ho an'ny ministra tompon'andraikitra izy ireo amahanany ity olana ity. Avoay ny fahamarinana izay no dikan'izany rehetra izany. Germain Nomenjanahary no mitatitra ny vaovao sary ny Tahiry Nyaina. Koa satria ny fitakina izay nataon'ny mpampianatra dia mbola tsy voavaly
araky ny lazaina hoe 65 000 ariary no namen'ny filoam-pirenena ho an'ny mpiasam-panjakana nefa ny vola namena dia 9300 ariary na nitovitovy amin'izay koa satria araky ny fahitan'ny mpampianatra azy dia mbola tsy mipetraka amin'ny tokony izy ny fametrahana ny asina sy ny maizy ny mpampianatra sy ny mpanabe eto amin'ny tany sy ny firenena ato amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana sy fanofanana ara-teknika noho izany no nanapahany ireo tonga namonjy zany fivorimbe zany fa hotoizana ny fanapahana ny fampianarana mandritra ny 27 ora ihany zany hoe androany sy rapitso ary amin'ny latsinainy amin'ny 10 maraina amin'ny 7 maraina eo no miverina indray manao an'izay fivorimbe zay ahitana ny zavatra tokony atao manaraka indray. Fototra iray lehibe ho an'ny firenena sy ny fampandrosoana azy ny fanabeazana ataon'ny fitondrana tsinontsina nefa izany eto amintsika raha ny zava-misy no jerena tsy misy mpikambana sendika ireto mitokona ireto fa mpampianatra mitazona tsaoka any an-tsekoly mihitsy. Akoatran'io resaka 65 000 ariary io ohatra zavatra sejainy mpampianatra atao fanabeazam-pirenena zay atsitoko fotsiny aloha fa ny 65 000 ariary aloha ny teny fotoranay dia na ohatra fotsiny resaka vacation tamin'ny 2019 mbola tsy azo hatramin'izao 2020 zao raha ny lycée moderne be filoha manokana izany efa anisan'ny olona sejainy olana sejainy mpampianatra dia mahatsiaro mihitsy zahay fa atao tsinotsinona eo anoloan'ny reo mpiara-miasa atao anatin'ny fanabeazam-pirenena. Ahina ny fanadinam-panjakana sy ny fandaharam-pianarana raha izao no mitohy hoy ireo mpianatra. Zay so tsy manaiky satria ny tenen'ny zareo mantsy 48 heures dia raha ny tokony hoe izany tokony tapitra maly le izy dia lakamisy tokony mianatra nefa zay zao tonga aty androany dia mbola tsy mianatra ihany nefa taraiky be zao programme manomboka zao la zareo mitokona foana dia tokony mba hoe dia tavasareo volana aingana mba miverina aingana fampianarana tsy ela be zao lesona tena mbola lavitra be na premier trimestre tsy vita zay tany teo ray volana nianatra dia zao nefa jere dia efa mitokona ndray zareo dia tsisy nina vita mihitsy baka tsisy memitra mihitsy mbola tsy fantatra ny tena fampianarana hoe itoy sa hoe ahoana dia matahotra zay nisy le tamin'ny rotaona ny grevy tato amin'ny ministera dia tsy nianatra foana dia matahotra nisy ohatran'ny zay hoe korotana be ny programme dia tsy andeha amin'izay loana le atao mpianarana. Hisy hoy izy ireo ny ratirapazy mba anenjehana ireo ora very ireo raha toka vaovany olana raha ny vaovao izay voaray dia mitokona ihany koa amin'izao ny mpampianatry ny lycée technique professionnel ao Mahajanga manoloana ny olana tahaka izao. Tawani antsoy kosa sika amin'ity vaovao manaraka ity fantatra mantsy fa saika tsy totosa ny lanonana famindram-pibakiona teo amin'ny komandany vondrotompo-piliovan'ny Sofia teo aloha ny lieutenant-colonel Poely Florent sy ny lieutenant-colonel Aja Rakotonirina izay mandimby azy ny alarobia teo zany no nanaovana an'izay famindram-pahefana izay nisy mantsy ny tranga napalahelo izay ny tranga ihany koa zany tamin'ny mpanolotsaina ny filoha teo aloha nataony parlementaire tany antoerana hitondra ny fanazavana momba n'izay toe-javatra izay indrindra ny niarany izany teo amin'ny fanadiadiny Asina Andriamalala sariny Andry Rakotomalala. Natsikaiky sady natezitra ireo vahoaka any Sofia ny fihetsiky ny parlementaire voafidy tany antoerana nahazo fanasana ary nipetraka tena ambony lampiazo ity mpanolotsaina filoha teo aloha ity kanefa tsy nety niakatra ny lampiazo ireo parlementaire raha nahita ity olon'ny fitondrana teo aloha ity taraiky noho izany ny fanombohan'ny lanonana ary nanaiky nidina tena ambony lampiazo ihany ity nahazo fanasana ity izay vao nanomboka ny lanonana. Fa mbola misy olo tsy maneky zany ary tsy maheno zany firesampiny sy fihavanana zany dia ny tena nizaka nisy dia le Andriamatonga midy Jozan izay milaza hoe somba vahoaka ny Antsoy
tena tsy nakasitraka ny nahatongavako teo ary nanery ny namany député reo tsy hiatriky io lanonan'io raha mbola zaho no mipetrako amin'ny tribune io kanefa izay heba nahazo invitation katsareo bon zay tia miezaka hatrany ampiseho fahendrena ampiseho fitonina ary tsy hiady amin'iza na iza ary io ny nahatongavantsika tetriny fanomeza voninahitra reo ologeda eto amin'ny faritra Sofia aty ary tsy momba ny Hyacinthe Befeno na momba ny Rémy du Jaujan ty fa lanonana eo anivon'ny gendarmerie fanomezana voninahitra i généraux reo ary miaramila eto amin'ny faritra Sofia aty. Ho an'ny mahajanga kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity satria maro ny velorano sy ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ho an'ny mponina atao mahajanga izany. Teo ihany koa ny fampanantenana izay nampilendalenda tokoa kanefa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy araka izay nitenenina no iaina mponina. Laurette Berton. Tsy misy mandeha amin'izay laony ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa ao mahajanga tampo-tanàna amin'izao. Efa mambolana ohatra no nandrodanana ny kianja mitafony mahajanga na ny gymnase couvert. Toerana iray izay tena ilain'ny ankamaroan'ireo mpianatra sy ny tanora satria taony fanaovana fanatanjahantena ho an'ireo sekoly maro tsy mba manana kianja ary fanaovana hetsika ho an'ny ligy samihafa ihany koa. Amin'izao fotoana tsy mbola nisy na dia vato fototra iray aza natao solony. Isan'ny nampitaraina ny mponina ihany koa ny fikatsohan'ny fanamboarana ilay fotodrafitrasa lehibe eo anoloany ny tranobe ny kolotsaina mahajanga sady manimba ny endriky ny tanàna ihany koa. Fehiny tsy mbola misy mandeha ny fanatanterahana ny velorano nampanantenain'ny filoha ho an'ny vahoaka ny mahajanga. Tsy ary mbola nanomboka koa ohatra ny fanamboarana ny building sy ny trano manara-penitra nolazaina fa hatao eny Amborovia. Santionany ihany ireo. Ezahana afenina ireo tsy fahatomombanana ireo hoy ny mponina. Tsy ampahafantarina ny filoham-pirenena rehefa mandalo any mahajanga ity filoha ity. Fiarovana seza no tena antony mahatonga izany raha ny fahitan'ny vahoaka azy satria tsy ny zava-misy marina iainan'ny mponina no taterin'ireo akaikikaiky ny filoha. Saika ho an'ny mahajanga androany moa ny filoham-pirenena araka ny loharanom-baovao saingy noho ny antony manokana dia nofoanana indray io fahatongavan'ny tao-boeny io androany. Efa vonina mafy ny hitady fihaonana mivantana amin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny diany io anefa ireo olona izay nanana olana tamin'ny fanodikodinam-bola tao amin'ny Haut-Boeny. Olana izay nodradradradraina antaonany maro saingy tsy nisy nahita vahaolana mandrakitiny androany. Fa tany faratry kosa no nahafantarana fa nisy kandida ben'ny tanàna izay niara-ny Antsozay ary vokatra izany dia tsy afaka ny angina fotsiny amin'izao izy fa tsy maintsy naneho ny heviny ihany koa nanoloana ny didy izay navoaka ny tribonaly administratif miantso ny vahoaka izy mba hijoro hitaky ny fahamarinana. Laurette Berton no mitatitra ny vaovao sary ny Toky Ramarola. Sy ny teto Antananarivo renivohitra ihany no nahitana finiavana hampandresena ny kandida mpanjakana fa hatrany amin'ireo komuna maromaro ivelany Antananarivo ihany koa. Raha didy fampamerenana ny fifidianana manko no nisy ho an'ny komuna Moramanga renivohitra. Didy fanafoanana ny vato azon'ny kandida ny tarika kosa no navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana teto Antananarivo ho an'ny komuna Faratsio satria resy ny kandida avy amin'ny MMM ny kandida ny IRK tany an-toerana. Nandresy ny tena mpiteny anivon'ny seny tany tarika mazava tsara navoaka ny seny mazava tsara lamina tsara ao anaty PV tsy soratra fa nizotra ara-pilaminana ny fandehan'ny fifidianana afaka androa andro nefa nanao fitoriana indray ny zareo hoe kandida ny IRK zay larana faharoa tamin'ny natazany azakazaka zany dia nilaza fa nikatona amin'ny fifidianana tamin'ny 20 ary tamin'ny talohany tamin'ny 2010 zay fiketonan' nefa rehefa nazavaina rehefa nao marina nangatahana famarinana tany amin'ireo groupe membre amin'ny bureau de vote namana satria ny président bureau de vote nolaza an'izay na marina 10 membre amin'ny bureau de vote ny efatra dia nilaza tsara ary nilaza fa tsisy broni tona dia resepondra efa eo ampilatana ny tribunal administratif zany raha zany ny président bokotany eo avelany manamarina fa
mizotra tsara ny fividianana ary tsy nidy ny borofidianana fa teo foana nanomboka tamin'ny enina maraina ka hatramin'ny 5 ariva araka lazay ny lalàna efa any amin'ny anivon'ny tribunal administratif zany ny vahoaka zay nanatry maso dia naniarana zany ary indrindraindrindra ny déléguéan'ny IRK déléguéan'ny tim satria dia ny déléguéan'ny mily zay kely zay ny kandidata ao anatin'izany dia nanamariny afa tsisy bronidy na dia ray sekondra ary fa nisokatra ara-dalàna zao nefa ny zava-misy androany fa dia ny vonona ny vorona mborofidiana ray tao anatin'izany atao hoe EPP Besoroatra zany fokotany Matsinjo mampiavana commune Faratsio district amin'ny Faratsio zany ary mazava ho azy sao tsy maintsy tafakatra zany ny candidat-ny IRK. Tsy azo akena mora foana ny tahaka izao ity candidat izay natolotry ny antoko iray miara-miasa amin'ny antoko-panjakana ity. Nanentana ny olo-pirenena rehetra izy mba ho sahijoro hitaky ny marina sy hiaro ny safidiny. Atao atambatra ny hery fa tsy mety tsony ny zavatra ohatran'izao raha anjaka eto natao hoe zany hoe fanodinana ny safidym-bahoaka zany fandoa apetraky tsy ny tena marina aloha ny olona tena lany vahoaka ny tao hitondra fa raha hitady tena fitoniana marina dia aloha zay napetraka fa raha mbola zao ny zavatra misy enana tena marina zavatra marina fonona olona anankiray ve no andeha ho raisin'ny fitsarana natao hoe ny fanambarany nefa zavatra be lehibe ny manamarina zany dia ny afatra dia hoe niantso ny vahoaka amin'ny Faratsio zahay ny asabotsy zao anao tatitra amin'ny vahoaka satria mila ampifantarina amin'ny vahoaka zany. Rehefa ny kandida avy amin'ny antoko-panjakana izany no mitory dia azo raisina ary mitombina soamantsara ny fangatahana fa rehefa kandida avy amin'ny antoko hafa kosa dia tsy misy azo raisina no valiteny omeny ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Izay ihany koa no niantsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS tamin'ity fotoana ity saorana ianao naharitra hatramin'ny farany saorana ihany koa ireo namana mpanao gazety marobe niaraka nanatotoza ireo teknisianina ihany koa iza tsokajiny dia isaorana veloma tompoko.